Vavaka isika. Indreny hafalinay Jesosy io, mbola mahazo izao fotoana izao hiderana sy hanomezana voninahitra anao. Misaotra anao zahay nitondra anay tamin'ity toerana ity mba haheno ny teninao. Ary dia tononona amin'ity tokantrano ity Jesosy io ny fiadananao toetra feno, satria mandray anao Jesosy Kristy tompo izy, fa tsy zahay mpanota tsy mendrika akory. Koa dia raha hiteny aminay anao amin'izao fotoana izao, hananatra anay, hanitsy anay, dia aoka Jesosy io ny fanahinao masina no hitoetra, hanazava ary hanala izay rehetra mifanohitra amin'izany sitramponao izany ka hahatonga anay Jesosy ho resy lahatra amin'ity teninao. Sitrakao tokoa ny hanitsy ny lalanay izay efa voahosotra Jesosy io amin'ny alalan'ny teny izay ampitondrainao ny mpaminany izay mbola tena mihatra amin'izao fotoana izao. Efa napetrakao hiandry ny ondrinao zahay Jesosy io, ka mangataka ny tahiana sy ny fanahinao masina hiara-iasa aminay mba hahavitanay izany asa izany, ka hahatonga anay Jesosy io ho mpiandry-ondry tsara fa tsy mpiandry-ondry ratsy fanahy kosa. Tenena aminay Jesosy io, fa vonona hihainanao zahay ary tsy ho mpihaino mpanadino fa hanatanteraka ny sitramponao. Ny anaranao Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta nametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia ho hita ao amin'ny Ezekela toko 430. Ezekela toko 430 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 40. Ezekela toko 430 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 40. Ezekela toko 430 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 40. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe: ry zanak'olona, maminania ny hamelezana ny mpiandry ny Israely. Eny, maminania ka ataovy aminy hoe: izao ny lazain'i Jehova Tompo, loza ny mpiandry-ondry ny Israely izay mamahan-tena, moatsy ny ondry va ny tokony handrasany mpiandry. Ny taviny dia haninareo, ary ny volo ny tafinareo, ny nafa vonoinareo, nefa ny ondry tsy mba handrasanareo. Tsy natanjaka ny malemy ianareo, na manasitrana ny marary, na manamatra ny folaka, na mampodiny ny roahina, na mikatsaka ny very, fa loza loatra ny fampanimponareo azy. Dia miely izy satria tsy misy mpiandry, ary rehefa miely izy dia tonga remby ny bibidia rehetra, mirenireny eny an-tendrombohitra sy eny amin'ny avoana andrandraina rehetra ny ondriko. Eny, any amin'ny tany rehetra no eleza ny ondriko, ary tsy misy mitady na miahy azy. Koa mianoa ny tenin'i Jehova ianareo ry mpiandry ondry, raha velona koa hoy Jehova Tompo, noho ny nahababoan'ny ondriko sy ny nahatongavany ondriko remby ny bibidia rehetra, satria tsy nisy mpiandry azy, fa tsy nitady ny ondriko ny mpiandry, fa ny mamahan-tena kosa no ataony, ka tsy mamana ny ondriko, dia miainoa ny tenin'i Jehova ianareo ry mpiandry ondry. Izao ny lazain'i Jehova Tompo: indro avy hamely ny mpiandry ondry aho, dia hampamoahiko ny amin'ny ondriko izy, ka hisoriko tsy hiandry ny ondry intsony, dia tsy hamahan-tena intsony ny mpiandry ondry, fa ho vonjeko eo amin'ny vavan'ny ondriko, mba tsy ho azony ho hanina intsony. Fa izao ny lazain'i Jehova Tompo: indro izaho, eny izaho no hiahy ny ondriko,
sy handinidinika azy toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay amin'ny hahatratrarany ny ondriny izay efa nely dia toy izany no handinidiniako ny ondriko ka hamonjeko azy avy amin'izay rehetra elany ny elalezany tamin'ny andro mandrahona na maizipito ary hoentiko mivoaka any amin'ny firenena izy ka hangoniko any amin'ny tany samy hafa dia hoentiko ho any amin'ny tany sy handrasako eny amin'ny tendrombohitry ny Israely sy eny Andohandrika izy ary eny amin'izay tsara nenany rehetra eran'ny tany eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no iandrasako ary eny amin'ny tendrombohitra avo ny Israely no tany hiandrasana azy ao no hiandrasany amin'ny tany tsara ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hihinanany dia any amin'ny tendrombohitry ny Israely izaho no hiandry ny ondriko ary izaho no hampandry azy hoy Jehova Tompo ny very ho tadiaviko ny voaroaka hampidiko ny folaka ho hamariko ny malemy ho atanjahiko ny matavy sy ny matanjaka kosa dia haringako ka handrasako amin'ny fitsarana. Amen. Ry ray masina manamasinanao ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny masiaka toy izany ry havana no teny Jehova Tompo amitsika izay mpiandry ondry voahositra ny rahiny hanao ny asany hitady ny olombery ny ondry very izay miahaka eny rehetra eny raha jerentsika ny tantarany zanak'Israely dia maro tokoa no tsy manao ny asa izay nampiandraketina azy raha tsy hiresaka afa-tsy ny fariseo tamin'ny andron'i Jesosy dia imbetsaka izy no milaza an'ireo fariseo ireo ho mpihatsara velatsihy mpihatsara velatsihy satria tsy manao ny asa tsy mampiditra ny olona ho ao ambala fa manakana azy ireo ary amin'ny alalan'ny fomba ratsy izay ataony izy ireo no manatavy ny tenany hoy Jehova Tompo ka mahatonga ny ondry hirenireny eny rehetra eny ka ho lany bibidia ry havana tsy Israely ihany no voalaza eto fa raha jerentsika ihany koa ny mahakasika ny androtsika amin'izao fotoana izao dia atsapana sy hita maromarina tokoa fa mbola mitranga izany zavatra izany amin'izao fotoana izao maro ny mpiandry ondry izay mamahana sakafo mamparary ny ondry ka mahatonga izany ondry zany ho very ka ilazany Jehova amin'izao fotoana izao ny marimarina anitsiany ny tsirairay avy raha ilaza isika fa ny mpaminany Ezekela dia tany amin'ny testamenta taloha no mitranga no milaza no miresaka izany dia amin'izao androtsika izao ao anatin'ny testamenta vaovao ka nanomezany Jesosy Kristy Tompo ny didy vaovao dia hitantsika fa mbola milaza izany hany koa ireo apôstôly taty aoriana raha hijeritsika ny ao amin'ny Petera faharoa toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo dia mbola mahazo antoka ny filazany Jesosy izany toetra n'ireo mpiandry ondry izay mivaona amin'ny asa nanirahany Jesosy azy izany. Petera faharoa toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ihany no jerentsika vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely ary hisy koa
mpampianatra sandoka tahaka izany ao aminareo izay hahatonga mangingina saindiso mahavery ary handany tompo izay nividy azy ka hahatonga fahaverezana tampoka ho eo amin'ny tenany. Ary maro no hanaraka ny fijejojejoany ka ireny no hitenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny hafatratry ny fitiavany harena no hanaovany varotra maro amin'ny tany mamitaka. Efa ela izay no tsy nijanojanona ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezany. Ry havana, manana adidy lehibe isika eo anatrehany Jesosy ny amin'ny asa izay nanirahany atsika. Ny mba hamahana ny ondry amin'ny tenin'i Jehova, amin'ny fahavelomany Jesosy Kristy Tompo, ka hanambara ny fahamarinany amin'izao tontolo izao. Maro ny fampianarana miely amin'izao fotoana izao, mifanohitra amin'izany sitrampony Jesosy izany. Raha tsy hilaza itsika fa-tsy ohatra vitsivitsy hanehoana izany, mba hahatonga tsika hiverina hanitsy ny fomba fiasantsika ka hibanjina izany asa izay anirahany antsika izany. Amin'izao fotoana izao dia maro ny fampianaran-diso izay milaza fa tsy ny rany Jesosy no mahavonjy fa ny tenany. De manazava ireo mpampianatra lalàna, ireo neny atao hoe fariseo, milaza fa raha ny anjera hoy Jesosy ka naratra dia nisy raha latsaka, izany ve no hahavonjy. Tena fampianaran-diso izany, famahanana ny ondry amin'ny sakafo izay tena mamparary, mampandoa ary mahafaty indrindraindrindra, satria voalaza ombieny any amin'ny asan'ny apôstôly 20 ao amin'ny apokalipsy fa ny rany zanak'ondry, ireo zay namafa ny lamba fotsy, ny lambany tamin'ny rany zanak'ondry no vonjena. Ny rany Jesosy Kristy Tompo no nahazoantsika fampiraisana feno amin'ny Jehova Andriamanitra. Izany fampianarana izany no ahelin'ireo mpampianatra lalàna, no ahelin'ireo mpiandry ondry izay efa voahositra mba hamahanana ny ondry ka hahatonga azy ireo ho very hiery eny rehetra eny. Misy ny fampianarana hafa milaza fa i Jesosy dia olombelona ihany, tsy zanak'Andriamanitra, fa niaina tahaka ny olombelona rehetra. Fampianarana izay mitondra ny amin'ny fahaverezana ihany koa izany ry havana, ka aoka hitandrina isika. Hitandrina isika, indrindra isika izay efa voantso hanao ny asa. Fa raha ny tenin'i Jehova amin'izao fotoana izao dia mazava fa hisy handrasako ireny olona ireny hoy izy amin'ny fitsarana. Ary ireo zay matavy amin'ny fampianaran-diso sy amin'ny famahanana sy amin'ny fanaovana ny tsy fanaovana ny asa dia hovonoiko sy hahetriko. Ry havana, adidy lehibe no miandry antsika, indrindra amin'izao fotoana izay tena isehoany ratsy izao, dia ny hanitsy ary hamerina ambala ireo zay miverina. Ny fomba ahafahantsika manao izay asa izany dia ny mazava ho azy ny mivavaka amin'ny Jesosy. Fa mila resy lahatra isika fa izy lay maty noho ny fahotantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, no hitondra ny famonjena
ho an'ny tsirairay avy. Raha toa ka isika ara no miroaroa saina no tsy resy lahatra akory ny amin'ny maha Andriamanitra feno an' Jesosy, mampamonjy azy, mpanjaka ny mpanjaka azy, ahoana no handresentsika lahatra ny olona, ny ondry izay miaka am'izao fotoana izao. Mila isika mifototra amin'ny fampianarana marina sy mahitsy mba tsy ho very amin'izany fampianarana diso izany. Ny tenin'ny apôstôly Petera eto dia manambara marimarina fa misy ny fampianaran-diso tamin'izany andro ataontsika hoe ny mpisahan'ny kristianisma izany. Mbola misy izany ary miparitaka izany ary tena feno izany am'izao fotoana izao. Ny fanitsiana maro isan-karazany atao amin'ny baiboly hanaisorana ny maha Andriamanitra feno an'i Jesosy. Efa nambara teto fa nisorona tao anatin'ny baiboly am'izao fotoana izao ny helo afo mba hahatonga ny olona ho lasa babony fiainana, tsy misy ady, tsy misy fanomezan-tsiny, tsy misy hatezerana. Raha ny sitrampon'ny olona dia esorona avokoa ny teny rehetra mananatra mitondra fampianarana tena marina. Aoka isika hifantoka amin'ny tena fototry ny fampianaran' Jesosy Kristy Tompo, izay rehetra manaiky fa i Jesosy ny Tompo, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy tonga any amin'ny Andriamanitra ray raha tsy avy amin'ny alalany izany ny fampianarana marina ka tokony hiezahantsika hananarana sy hampianarana sy hamparitaka ary mba hijoro ho filazantsara feno isika am'izany asa anyrahany antsika izany. Matoa isika rehetra izao fa voahosotra nomeny Jesosy Kristy Tompo andraikitra sy asa dia ho takiny ihany koa amintsika tsirairay avy amin'ny fitsarana izay teneniny Jehovah eto ao amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekela, ny asa, ny vokatry ny asa, ny talenta izay nameny antsika, moa ny tombo va sa ny hena sa very. Mila mijoro isika manoloana ny fampianaran-diso izay miparitaka. Mila maneho isika fa i Jesosy ny lalana sy fahamarinana. Mila hentotra isika ny amin'ny tena fahamarinana marina. Mitaky asa izany, mitaky finiavana izany hahalala ny sitrampony Jesosy. Ny sitrampony dia tsy fantatra raha tsy amin'ny alalan'ny famakiantsika ny baiboly, amin'ny alalan'ny fienoantsika ny toriteny izay marina sy masina hita raha araka ny resadresaka nataontsika teo, fa amin'ny alalan'ny voany no hahalalana ny hazo. Raha toa ka fitenenam-poana, fanompana, dia fantatra ihany fa fampianaran-diso izany. Ka anjaratsika no miova mamiala amin'izany mba tsy ho reny sofintsika, tsy hiditra any am-pontsika izany fampianarana diso izany. Raha ny tantaran'ny Israely eto dia rehefa tena ahatsapantsika amin'ity Ezekela 4:7 mantsy ny faminaniana ny tantarany zanak'Israely. Rehefa nahita i Jehova fa tsy miasa araka ny tokony ho izy ireo mpitantana izay napetrany hiandry ny ondriny,
dia lasa nisy loza maro isan-karazany. Raha hilaza itsika ny tantarany zany mpanjaka antsoina hoe Manase izany, mpanjaka tao amin'ny talohan'ny Josiasy, dia tena miorokoditra isika mahatsapa azy. Fa na ny zanany naterany ara dia natsipiny any amin'ny fanompoan-tsampy ho vonoina hatao sorona. Ary niterena ny zanak'Israely izay vahoaka voafidiny Jehova hanompo sampy. Nahatezitra loatra ny Jehova izany ka nilaza izy fa tsy maintsy hamely izany firenena izany, firenen'i Jodia, ka dia nahatonga ny fahababona tamin'ny Babiloniana. Na dia ny mpanjaka tao aoriana ny zanany Josiasy tena kendry, dia nilaza izy fa tsy hanadiny ny ratsy vitany rainy izay tena niaina tao anatin'ny fanompoan-tsampy tanteraka. Ka nilaza izy fa izany fahababona izany dia tsy ho amin'ny andro ny mpanjaka ty mpanjaka zanany izay tena masina ity Josiasy, fa any aoriana no hitranga ny fahababona. Izany hoe tsy hadino ny Jehova ny ratsy izay natao, fa tena tsaroany ary marina sy masina izy ka tsy maintsy hitsara araka izany. Rehefa niaina ao anatin'ny fahaverezana tanteraka ara ireto mpitondra ao anatin'ny zanak'Israely reto. Israely moa ny ataony Jodia sy ny Israely rehefa na defa rava ara ny fanjakan'Israely dia mbola najanona ho izany ny anarany, dia naseho n'Andriamanitra ny fahasoavany famindram-pony ka naveriny reto izay niparitaka. Rehefa babo reto vahoaka reto ka niely era-patrana manerana an'izao tontolo izao, dia nanaova ny fomba fahagagana maro isan-karazany niverenan'izy ireo tao amin'izany toerana izay efa natolony ho azy izany. Ka dia tamin'ny 1948 dia tsangana ny fanjakan'Israely. Ary gaga isika amin'izao fotoana izao ny firoborobony zany firenena kely dia kely izany. Raha jerena dia mitovy amin'ny Bretagne izany no halehibeny zany fanjakana izany, nefa dia tena miroborobo tokoa, hita fa voatahy, satria fanjakana izay nanehoany ny fahasoavany. Koa izany no voalazany eto amintsika ry havana. Rehefa tsy manao ny asany ny mpiandry ondry ratsy fanahy, dia hijoro izy hamerina ireo ondry ao ambala. Izy no hiasa, izy no hanatanteraka izany, fa tsy sitrany ny mahatonga ny ondry ho very eny rehetra eny, satria ny mpiandry ondry tsy manao ny asany fa manatavy ny tenany hany. Varina amin'ny fiainan'izao tontolo izao, firifiry moa no lasa babo mandeha any ivelany, tsy manao ny asany fa lasa miremby mitady ny fiainan'izao tontolo izao, mikatsaka ny harena ety an-tany izay mora simba sy lo. Aoka isika handiny tena hijoro fa efa akaiky ny farany. Rehefa ho tonga ny fitsarana ho antsika izay efa voahosotra miakanjo fotsy, ratsy ny sasantsika tamin'ny ramasin'ilay zanak'ondry, dia ny fahaverezana amin'ny fitsarana no hanjo sy hahazo antsika. Mijoroa isika ry havana ary mahazo toa amin'ny fanompona, fa izany nefa nanorahana antsika. Aoka isika hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mba ho masina koa isika, ho hitan'izy ireo fa tena filazantsara torina amin'ny jentilisa ihany koa isika. Ka raha mahitantsika izy dia resy lahatra, izy ny tenany no resy lahatra ka miverina ho azy
ao ambala satria ahitany fiadanana amin'ny alalany fahitany ny fahamasinantsika tsirairay avy de ahitany fiadanana izany, ahitany fifaliana izany ka mahatonga azy hiverina fa tena ao ny famonjena ho azony. Fa raha ny adiady, raha ny korontana isan-karazany, izany no miseho sy mitranga amin'ny fiainantsika na amin'ny toerana zay ametrahanantsika, de mazava ho azy fa hampitsoaka ny ondry ary dia hiaina ao anatiny fitsarana sy ny fanamelohana isika. Ny fanahy masina de miara-miasa amitsika hatrany, manambara antsika ny lalana sy ny fahamarinana. Porofo mitohoka amy tendany izany ny amin'izao selile de prière zay tanterahintsika zao, efa taona maromaro ary raha tsy diso de nefa fanombohany ty fiangonana ity de efa niaina tamin'izany selile de prière izany. Mahagaga tokoa fa de ahitany Jesosy fomba ny tsy hahafoana izany satria izy ny torina, ny teny no ambara. Raha misy 2 na 3 zay mivory amin'ny anarako hoe Jesosy de eo ampovoany aho. Izy no miasa araka zany teny hitantsika ao amin'ny mpaminany Ezekela izany fa i Jehova mihitsy no mandray anjara, no mandray andraikitra rehefa mahita fa ny mpiandriondry dia mitaveravera, dia izy mihitsy no miasa hamerina ny ondriny ao ambala. Jesosy dia miady varotra andro aman'alina ho antsika tsirairay avy mba hanomezany hery antsika, hahatonga atsika hanao ny asa izay ampiandraketiny antsika havana. Adidy lehibe no miantra antsika tsirairay avy am'izao fotoana izao. Isika ilay napetraka eo ampovoany amboadia nefa mampanantena antsika Jesosy fa hiasa, hiara-miasa amitsika ary tsy ny heritsika ireriky any fa tena ny fahasoavana, tena ny fiarovany, tena izy tenany no hiasa ho antsika mba hahatonga atsika handresy amin'ny farany. Aoka isika tsy ho kivy fa hitory ny filazantsara andro aman'alina, na mihaino na amy fotoana na tsy amy fotoana, dia izany no adidy hampiandraketiny Jesosy antsika. Tsy ho kivy, tsy ho ketraka, na ny tenatsika irery, na olona 2 na olona 1 na 100 na 10 na 5 tapitrisa, torio ny tenin'Andriamanitra. Aza mivadibadika, aza mierikerika ny baiboly ho ataovy eny an-tanana fa io ny fitaovana hiadiana am'ilay ratsy ary fandresena no azotsika. Izany fandresena izany izay fampanantenainy Jesosy antsika no hanaraka sy hiaraka amitsika hatramin'ny farany. Ary ny teny fampanantenana zay ameny antsika dia ho hita ao amin'ny Petera 2 ihany, 3 ny 17 ka 17. Petera 2 3 ny 17 ka hatramin'ny 17 farany zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo fandrao ho voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy, tompontsika sy mpamonjy, ho aza ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Zavaka isika. Sotranao zahay Jesosy amin'ny fampianaranao, ny fanitsianao. Mifona Jesosy raha toa ka tsy amin'ny feo mahery sy mivatravatra tokoa
no nilazana izany fampitandremana entinao izany, satria tena masiaka tokoa ny teninao izay ampitondranao any mpaminany Ezekela. Manomboka amin'io toko io hatramin'ny toko 5:telopolo, 4:telopolo, 7:telopolo. Fa tena marikoriko, tena tesitra ianao ny amin'ny fomba ratsy entiny mpitondra fivavahana andraisany ny ondry izay haniny velona ka lasa mirenireny eny rehetra eny. Mangataka ny fanahinao masina izay asanao manokana izahay Jesosy io, ny mba hanampy anay, hataonao fitaovana izahay mba ho jiro ny amin'ny manodidina anay koa hiverena ny ondranao Jesosy ao ambala. Izany no iraka nampanaovinao anay ka nanosoranao anay Jesosy io. Tsy vitanay izany raha tsy miara-miasa aminao zahay, raha tsy ampianao, raha tsy iasanao mahery ka torotoroinao ny fahatahoranay, ny fisalasalanay. Ataovy mijoro izahay Jesosy io, ataovy manaiky ka hahay hitory ny teninao, mba ho voninahitry ny aranao ny hitomboan'ny olona izay mandray sy manaraka anao. Ny anaranao Jesosy Kristy Tompo Velona avy a Nazareta, no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.